vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba nanisik ampunyang palay aminiran faezahana ampitaina anakiroa anankitelo isaky ny mandeha mba amizay voaray atsika tsara. Jakoba toko 5 no raisitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Jakoba toko 5 Hebreo ene Jakoba toko 5 andiny faina amby folo de Hebreo toko 10 Hebreo toko 10 andiny 5 amby roapolo Hebreo lo mivakitsika voalohany Hebreo toko 10 andiny 5 amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Averiko aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa fa manina honi mifananara kosa maiky satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Ato amin'ny Jona toko 20 Jona toko 20 amin'ny anaran'ny Tompo. Andininy faraky amby roapolo no vakiko dia nohy tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahany ray ihany no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokiza ho avelanareo dia ho voavela izany. Ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy ilay atao hoe didimo dia tsy mba teo raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy efa nahita ny Tompo izahay. Fa ho kosa izy taminy raha tsy hitaka eo amin'ny tanany ny olatry ny nanomboana azy ka ataoko eo amin'ny olatry ny nanomboana ny ratsan-tanako ary ataoko eo amin'ny lany voko ny tanako dia tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka valona dia tonga dia tafangona teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy. Dia hoy Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo foany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy atefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako ary atefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako ary aza hoy isan'izay tsy mino fa mino. Tena maly Tomasy ka nanao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy satria nahita ianao dia nino fa sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Ataovy aleloia. Voalohany dia ampianatra anareo aho soraty eo anatin'ny kahier manao hoe ny mahazava-dehibe ny fiarahana mivavaka, ny mahazava-dehibe ny fiarahana miangona.
Inona ny mahazava-dehibe ny fiarahana mivavaka? Inona ny mahazava-dehibe ny fiarahana miangona tahaka n'izao ataontsika izao? Maro amin'ny olona manko no miteny any zavatra ohatr'izany, manao hoe izay pastera dia manaraka en ligne, manaraka amin'ny télé, manaraka foana ny toroteninao aty amin'ny Facebook, manaraka foana ny toroteny amin'ny télé sy amin'ny radio pastera. Izay pastera tsy mbola tonga mivavaka taty aminareo taty, tsy mbola tonga namonjy fotoam-bavaka taty, fa amin'ny télé sy amin'ny radio foana pastera no ahitana ny toroteninao, eno ny toroteninao. Eno zao zavatra resako zao. Zava-dehibe ny manaraka amin'ny télé, zava-dehibe ny manaraka en ligne, tsara ny manaraka amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube, satria misy amintsika tsy afaka manoatra. Misy aty a Dubai, misy aty a Koweït, aty a Comore, aty a Maurice, aty a France, aty a Europe, aty a Asie, tsy voatanisaka daholo tsika aty ivelany. Ianao reriny any tsy mbola misy vahony ilo ko any, tsy mbola misy fiangonana any, tsy amezatsiny ianao ary tsy misy olana. Raha ohatra ka en ligne ianao ny manaraka, amin'ny Facebook ianao ny manaraka, amin'ny YouTube ianao ny manaraka, amin'ny télé ianao ny manaraka. Andriamanitra mahafantatra an'izany, mikomprendre an'izany, mahalala an'izany hoe tsy mbola misy fiangonana aty a Koweït, ianao reriny ao, dia tsy mampaninona an'Andriamanitra izany. Ary inoko fa mahazo hery ianao, na manaraka amin'ny Facebook na manaraka en ligne, mahazo hery ianao. Ataovy amen izany. Fa kosa raha lasana bavy, misy tombony be dia be. Ny fiarahana miangona, ny fiarahana mivavaka, dia misy zava-panahy izay tsy azonao rery ao an-trano, tsy hitanao rery ao an-trano. Raha ao an-trano fotsiny ianao manaraka amin'ny télé sy radio, dia misy zavatra tsy ho azonao mihitsy, misy zavatra tsy ho hitanao mihitsy. Halleluja. Misy zavatra tsy ho hitanao rery ao an-trano, fa hitanao aty am-piangonana. Misy zavatra tsy ho raisinao rery ao an-trano, fa ho raisinao aty am-piangonana, ho hitanao aty am-piangonana. Ataovy halleluja. Ary zany na tonga amin'ny baiboly milaza eto amin'ny Hébreux 10 manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Aza mahafoy ny fiarahana miangona. Eto amin'ity Jaona 2 ity dia misy tantarana lehilahy anankiray, apôstôlon'i Jesosy, Didimo ny anarany, na atao hoe Tomasy ny anarany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia niakatra ho any an-danitra, dia niparitaka ny mpianatra. Nisy mpianatra kivy, nisy ireo mpianatra tao anaty akivina dia nanomboka mitady irenireny, nanomboka mitady hiala, nanomboka nangatsitsika. Rehefa kivy hoe tsy ao intsony Jesosy, andoranga akaina, andoranga hialaala, andoranga angatsitsika. Tsy raha lasana bavy malala. Na maty ary Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nakany an-danitra. Ary na dia lasa tany an-danitra ary izy, dia mbola zao ny teniny, na aiza ingonan'olona telo amin'ny anarako, dia hoanao izy? Eo afovoany aho. Ka kivy Tomasy satria hoe maty Jesosy, dia lasa ny aino ny tany ivelany. Ary misy amin'ny mpiara-mivavaka amintsika tahaka izany raindray. Misy mpiara-mivavaka tahaka izany. Ohatrany tsy ao paster Ertiny, any an-dafony izy, lasa any France, dia mbola iverinany koa ny ane. Za aloha mbola iverinany atsoatsy ah. Ataovy halleluja. Raha lasana bavy, i paster Tovy ndraindray ny tseto, paster Ertina ndraindray ny tseto, paster Frederika ndraindray ny tseto. Fa ny mahafinaritra, Jesosy manatrika eo foana isanandro anandro. Naiza ingonany roa na telo amin'ny anarako dia ahoana? Eo afovoany ah. Kivy Tomasy, efa tsy ao intsony Jesosy. Ny mpianatra rehetra nivory tao daholo,
izy folona nivory tao fa i Jodasy ko moa efa maty iny fa nitokamonina ko iny dia maty namony teny. Izy folona tao niaraka tamin'ny olona sasatsasany, ry Petera tao, ry Jakoba tao, iza reriny tsy tao, Tomasy reriny tsy tao. Ary rehefa tsy tonga ianao ry havana amina fotoana anankiray, za dia milaza aminao, zany manko ny ataon'ny mpivavaka sasany. Zay indray mandeha eo koa veny tsy tonga dia maninona, zay indray mandeha koa veny tsy mivavaka dia maninona, mba mamonjy mariazy androany, mamonjy vodiondry androany, mba mamonjy fierty androany. Zay indray sabata koa veny tsy mivavaka dia maninona, indray sabata ianao tsy mivavaka, fa efa misy zavatra banga ao anatinao, misy zavatra banga eo amin'ny fiainanao. Inona ny zavatra nitranga teto hovakitsika eto amin'ny Jaona 2:20 andiny 1:20. Ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo, tahaka nanirahany aho no hanirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina, nanisy inona hoe? Nanisy inona hoe? Ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elokiza ho avely anareo dia voavely zany, ary na iza kosa no tsy avely anareo dia tsy voavela izany. Rehefa nitsangana Jesosy teo amboniny, teo ampovoan'ny apôstôly, dia tsy hoe nitsangana fotsiny izy, fa nanome fofonaina. Nanome inona hoe? Dia hoy izy sady nanome le fofonaina eo amin'ny 2:20. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina, ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Raiso ny inona hoe? Raiso ny fanahy masina. Tomasy tsy teo, fa ireo mpianatra ireo dia nomen'Andriamanitra ositra manokana, fahasoavana manokana, zay tsy nananany Tomasy, nanana fofonaina manokana, nanana fanahy masina manokana. Ary nitsindriny Jesosy tsara, mena fahefananareo, fa izay eloko avelanareo dia voavela, fa izay tsy avelanareo dia tsy voavela. Manana ositra manokana nareo. Tsy teo Tomasy, tsy teo Tomasy. Amin'ny fotoana ny olona iray, ny mpino anankiray banga fotoam-bavaka iray, dia misy zavatra tsy azonao raha latsy anabavy, misy zavatra omen'Andriamanitra ny olona tonga eo fa ianao tsy mandray azy. Zany ny mahatonga zara latsy anabavy tena mampirisika anao foana. Na inona antony, na inona antony, na inona antony, na mety vodiondry io, na fety io, na karama io, lehibe lavitra no omen'Andriamanitra anao rehefa atao anaty fotoam-bavaka ato. Ataovy aleloia mafy raha resy lahatra. Lehibe lavitra noho ny karamanao, lehibe lavitra noho ny asanao, lehibe lavitra noho ny fety any ambadika any, ny zavatra efa omanin'Andriamanitra anao anaty fotoam-bavaka. Perta ianao. Tsy teo Tomasy, ny olona nandray fanahy masina, nandray fofonaina, nandray hery, Tomasy reriny tsy teo. Izany ny mahazava-dehibe ny fiarahana mivavaka. Ndray misy mpino mieritreritra an'izao manao hoe, zany ena tsy makany am-piangonana ary mivavaka e, zangy ena tsy tonga any ary mivavaka e, na izary ary eny aty an-trano mivavaka e. Raha lasy anabavy, tsy ratsy ianao mivavaka irery ao an-trano, tsy ratsy ianao mijery tele eo, fa hafa zany hoe miara-miangona. Satria rehefa miara-miangona, Jesosy eo ampovoany, na iza angonarona telo amin'ny anarako dia eo ampovoany aho. Ary misy zavatra tsy raisinao any an-trano, misy zavatra tsy raisin'ny Tomasy any an-trano, fa eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahana mivavaka, eo no andraisanao azy. Ataovy aleloia aza. Ity expérience ananako, ity anisan'ny expérience ananako. Ny devoly fetsy, teneniny eo anirenao ny devoly fetsy hoe, izao ny zavatra mba tena tsapako amin'ity fanompona ny tompo ty. Raha vao misy fotoana ny mpivavaka iray manapaka sabata indray mandeha, maninona hoe? Dia ity ny zavatra tsapako amin'ireny mpino ireny. Amin'ny ronany devoly problème izy,
sabata orinana iny mba tsy ho tonga fanoroany dia itiny mbola olana mbola mirona ny devoly problema indray sy fanotelony mba tsy ho tonga intsony ohatra tonga ny fotoana sabata ianao tokony hivavaka tonga ny fotoana sabata ianao tokony hitady an'Andriamanitra ozy izy ny olona nampanantenanao amin'ny sabotsy sy maraina amin'ny 12 ameanao 3 alina fa tongava ary anosopatrana no le 3 alina dia lasa ianao nakany amin'ilay olona tany adininao fiaraha-mivavaka tiatsika eo fa tsy amin'ny 12 i olona io ny tonga ao any amin'ny ray sasany mahery izy vao tonga eona aminao ao ary tsy le 3 alina nampanantenany no omeny anao fa raha be indrindra 2 arivo sy 1 alina fa devoly andrebireby anao io tsy hitady an'Andriamanitra satria fantatry ny devoly fa misy fahasoavana be lavitra efa nomanin'Andriamanitra ho anao isy vahaolana isy million maro efa homanin'Andriamanitra anao amin'ny herinandro fa raha hivavaka ianao hitady an'Andriamanitra ianao dia omen'Andriamanitra anao io million io dia ozy ny devoly mitondra anao fakapanahy io fa misy valimbavaka ho azony amin'ny lady maraina valimbavaka ho azony amin'ny latsinainy maraina any amin'ny 7 million any andao rebirebetsika izy omena 3 alina amin'ny asabotsy ho avy zao amin'izay tsy mivavaka dia vototsy ny fitahiana io efa nanomana zavatra ho anao Andriamanitra fa nikendreny ny devoly ianao tsy ho tafahoana amin'Andriamanitra dia sady tsy nahavavaka ianao no diso fotoana amin'ny ray sasany le olona amin'ny 2 sasany vao tonga ary ihany ianao manenina takizay ihany amin'ny vavaka takizay ihany namonjy fotoam-bavaka an'izao ny olona ohatr'izao tonga miaona amin'ilay olona nefa ianao tsy le nampanantenany aza no omeny anao fa mbola kely lavitra no le nampanantenainy dia jerenao amin'izay amin'ny herininy indray amironany devoly hevitra tampoka ianao ataony marary tampoka amin'ny vadinao amironany devoly problème marary tampoka amin'ny vadinao dia ozy ny vadinao hoe ianao ve andeha hivavaka dia za avelanao rery faty eto ino anao tsy maintsy mijanona tiatsika eto fa any amin'ny faty elo sabata ho fatiny ray ny fianakaviam-badinao mety misy zanaky ny zobavinao indray maty ary alevina sabotsy amrona ny devoly problème ary eo anao no mahatsapa indray mandeha zay ny tsy tonga dia lasa fanindroany lasa fanitelony ary nikendreny devoly anao ny tsy hivavaka intsony izy aminareo ny efa nahatsapany zavatra ny teneniko zany tsy tonga indray mandeha dia avy eo amrona ny devoly fanindroany dia amrona ny fantelo izy ny efa nahatsapany zany tanareo ny devoly fetsy fatany tsara fa rehefa manitonga ny sabata eo Jesosy eo ny fanatrehan'Andriamanitra ataovy amen zany ary nikendreny devoly voalohany dia ianao tafasaraka amin'Andriamanitra ary ianao tafasaraka amin'ny rahalasiny anabavinao ianao tafasaraka amin'ny rahalasiny anabavinao ianao tafasaraka amin'Andriamanitra ary ianao hanomboka angatsitsika ny ara-panahinao ary nikendreny devoly dia ianao tsy ho tafaverina intsony asiny devoly olona manafitohana anao ato mampatezitra anao dia iny ianao fa tezitra dia ozy ianao tsy hivavaka indray mandeha aloha aleoko mihitsy tsy hivavaka aloha amin'ny sabotsy fa tezitra iny ianao indray mandeha tsy mivavaka iny dia ho toizany devoly iny 2 herinandro tsy asiany devoly bus indray avy any aminareo fa migrevy mpitatitra dia tsisy bus mino anao amin'ny fanotelony fa amironany devoly zavakafa indray ianao tsotra le antony efa fantatry ny devoly fa hitahanao Andriamanitra isy fahasoavana omen'Andriamanitra anao ary mikendry izy ny tsy hatongavanao aty am-piangonana mikendry izy ny tsy hatongavanao aty satria ry havana zany natonga baiboly hoe aza mahafony fiarahantsika miangony satria ny fiarahana mivavaka andao vakitsika atao amin'ny asan'ny apôstôly efa mivakiko tamin'ny larobiny fa mafisiko kely asan'ny apôstôly toko fahefatry andininy faharoa telopolo ary ny ray fosy fanahy ny olona rehetra izay ny ray inona hony avereny mafy kely azafady fa tsy haiko tsara ny ray fosy fanahy ny olona rehetra avereny mafy hoe
ary tsisy nanonona ny fananany ho azy na diray azy fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra zay nananany. Ary tamin'ny hery be no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan Jesosy Tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Ary inona hono tao amin'izy rehetra e? Averety mafy e! Hitanareo, izao fivondronatsika izao, izao fiangonatsika izao, izao fiaratsika izao, izao ny atao hoe fiangonana. Ary ny Baiboly dia nanindry tsara fa rehefa niraisaina ny fiangonana, ny fampitatana ny fiangonana, ny ray fo ny fiangonana, dia nisy inona be tao. Za hitsodrano ny fiangonana vaony oloko amin'ity pasika ity, fa izy fahasoavana be epita any amin'ny mpino rehetra, any amin'ny fiangonana rehetra, any amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ao amin'ny fiangonana iray manontolo, izy fahasoavana be. Ataovy aleloia mafy zany. Mafimafy kely ny aleloia azafady. Raha vao miangona ny olona, itsika zao tompo dia tahaka ny charbon. Izy nefa nampiasa charbon, mahano charbon. Anontany anareo a, ny charbon ve mirehitra raha vaingana charbon ray no ampiretinao? A? Dana manandrana raha riva hitanao azy. Makavongana charbon ray ohatran'iny ny angezany, dia ozy ianao hoe tsy te halala. Ny anareo fatana charbon kely rehefa ny anay tonga dia vongany ray. Dia ataovy eo fahaizanao fa mirehitra sa tsy mirehitra? Tsy mirehitra. Fa raha tiana ny ampirehitra charbon dia mila inona? Vongana inona? Mila vongana Vongana charbon maromaro. Ataovy aleloia mafy zany. Aleluia. Dia inona ny zava-dehibe amin'ilay vongana maromaro? Rehefa ampirehetinao i charbon makaka taimenaka ianao, dia mirehitra ny anankiray, mirehitra ny anankiroa, mirehitra ny anankidimy, dia izy mirehitra io kopakopahana, dia mifampipita le inona? Ny afo. Fampipita le afo, fampipita le afo, fampipita le afo, fampipita le afo. Oh, haleluia. Ataovy mafy ny tehaka ho an'Andriamanitra. Ary fantatry ny devoly zany, fantatry ny devoly zany. Fa ary zany daholo ny expérience. Manandramana ianao rery ny ao an-tranonao ao hoe ianao efa zatra mamonjy fotoam-bavaka miaraka eto, dia andanange manandrana hoe ianao rery tsy hivavaka sabata ty fa ianao rery miaino amin'ny tele na miaino ninne. Mirehitra ianao sa tsy mirehitra? Tsy mirehitra. Fantatry ny devoly zany. Fa zava-dehibe ny fiombonana, zava-dehibe ny fivavahana, zava-dehibe ny fiarahana mivavaka. Ary zany natonga Baiboly ny teny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Aleluia. Ataovy aleluia. Ataovy aleluia ho an'i Jesosy. Tsy tao Tomasy. Ary rehefa tsy teo Tomasy, dia nanomboka tsy nahatsapa ny zavatra tsapan'ny olona. Ny olona rehetra nandray fanahy masina, nandray fofinaina avy any an-danitra, ngaray ny tara. Anga vitany hoe tara izy, fa nijoro vavolombelona mpianatra. Tonga teo Jesosy ozy izy mpianatra. Haleluia. Aleluia. Ny resaka taminay izy, nampahery anay izy, Aleluia. hitanay mihitsy ny endriny. Aleluia. Zao ny teniny andana ho ny toroy ny filazantsara, maniraka anareo ary tsy zay ihany fa nomeny anay koa ny fofinaina, dia feno ny fanahy masina zay, feno ny hery zay. Aleluia. 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 Inona zavatra nitsanga tany Tomasy? Nino izy sa tsy nino? Tsy nino. Nino sa tsy nino? Tsy nino Tomasy. Zany ny olana. Mahatonga ny ara-panahanao. Misy fotoana mangatsika dia mafana, mino tsy mino, lasa tsy mino tsony. Anisan'ny problema mariavana ny fiarahana mivavaka. Raha vao miala amin'ny mpianatra ianao, misitaka amin'ny mpianatra ianao, tsy tonga mamonjy fotoam-bavaka ianao, dia tafalatsaka ao anatin' inona? Tsy finono. Lasa tsy mino ianao. Ampaherezako anareo ty bypass a. Aty amin'ny faritsy bypass, aty amin'ny faritra Ambomanga kely, Alasora sy manodidina aty. Nareo aty amin'ny Trois Frères, nareo aty Akarobato sy ny manodidina. Resako manokana bypass.
ho asiana fotoam-bavaka eto isan'andro. Aletovy, aleluia Isa maraina amin'ny enina. aleluia mafimafy any tiaka ao any tompo e. Isa maraina amin'ny enina ahoana hoe isa maraina amin'ny enina asitsika fotoam-bavaka eto isan'andro amin'ny 12 atoandro. astovy, aleluia Asitsika fotoam-bavaka eto isan'andro amin'ny 5 ora hariva. Ataovy aleluia. aleluia Raha te hifady any eto ianao isan'andro, malalaka ny tanàna manomboka amin'ny 7 ora maraina isan'andro. Sokafatsika ny fiangonana, afaka mitolona mambavaka eto sika. aleluia mafy e. Aleluia. aleluia Eno zao lasaka izao. toy izy ny teaka raha iteaka ihany ianao. Ho hafanaitsika ty toerany ty. amen Teneniny eo aniranao ho hafanainy ty toerany ty hoe. ho hafanaitsika ty toerany ty. Izy ndresy lahatra am'izany. Ho hafanaina. Na de misy akoroa eto na 3 na 5 na 10 ho hafanainy ty toerany ty raha aleluia satria isaky miangontsika miara-mivavaka tsika de eo foana ny fanatian'Andriamanitra. Amen. Eo foana ny fanahy masina. Amen. Mampita zavatra any amintsika foana ny fanahy masina. Amen. amen Fotoana amin'ny 12 misy fotoana eto isakariva amin'ny 5 amin'ny enina. Tsy ampy ny fotoana sabotsy ohatry zao. zany mihitsy e. Tsindriko tsara. Tsy ampy ny fotoana sabotsy ohatry zao. Mila pina fotoana andavanandro afo. Reraka ianao raha sabotsy fotsiny. Reraka ianao raha sabotsy fotsiny. Tongava raha andeha hiasa ianao amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 sasany eto misy fotoam-bavaka. Raha amin'ny 12 mahafaka anao tongava amin'ny 12. Mamonjy indray mandeha anao na indroa isan-kerinandro manampy ny asabotsy. Raha le hariva amin'ny 5 sasany mahampy anao avy niasa vonjeo malaika amin'ny 5 eto na amin'ny 5 sasany. Tsy hoe haingitsaingitsy reny fa reny ny azahoana hafanana. Rehefa mivorontsika dia misy fahasoavana ampididin'Andriamanitra ao. Ataovy, Rehefa vory dia aleluia. misy fahasoavana. aleluia Aleluia. Ho antsika ty amin'ny 3 frera ty. Ohatra ny tsapako mitady angatsitsika amin'ny fotoam-bavaka andavanandro. Asa ve hoe inona ny antony? Antaniny eo anilanao. Asa ve hoe inona ny antony hoe? asa ve raha mba inona ny antony? Mba raha misy antony mba teneno ihany inona ny antony? Fa lasa ohatra ny mitady angatsitsika. Lasa ohatra ny vitsivitsy zany le amin'ny 12. Lasa ohatra miekena izany. Lasa ohatra ny mitady angatsitsika ianao. Iverina irehatra indray raha lasana ba. Aleluia. Iverina irehatra indray. aleluia Ny antony tsotra ieno tsara. Tsy mitady pasteur ny alehanao ao. zany mihitsy e. Tsy hitady pasteur ny alehanao ao. Hitady an Jesosy ny alehanao ao. aleluia Ka na ao pasteur na tsy ao pasteur, Jesosy ao foana. amen Mialo toy izy ny teaka ao any tompo. mialo tsoroko aminareo. Tsy de mahafinaritra na loatra miaino an'ireny resaky ireny hoe hatramin'izay nalasanao zay pasteur mangatsitsika ny tanàna. Nangatsitsika ny tanàna. Sao ianao tonga indray pasteur dia ohatran'ny mafanafana. Ka raha tsy ho atotsona zany fa atson'ny ray ho any an-danitra dia ahoana? Dia ho frizidera amin'izay zany ianao mandra-pialanao eto koa. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy miorina amin'ny olona zany ny finoanao. Aleluia. Miorina amin'ny Jesosy ny finoanao. aleluia Ary mila porifonao zany eo anaten'Andriamanitra. Amen. Za Jesosy tsy miorina amina pasteur, Zany tsy manaraka mihitsy. pasteur, tsy manaraka fiangonana. Zany. Ny a Jesosy irery ihany no arahako. Ka na ao pasteur na tsy ao, na ao pasteur iza na tsy ao, na ao pasteur Rayana na tsy ao, ny a Jesosy raha mbola ao ianao dia mitady anao ary manaraka anao aho. Zay manaka an'izany manao amainina mafy. Fa fahotana mafaty zany ry havana. Fahotana mafaty mavery zany hoe rehefa tsy ao le pasteur metimety aminao dia tsy hivavaka ianao. Misy olona manao calcul an'izany mihitsy ny indraindray. Tamin'ny heriny zao pasteur ihany na nitatsy ary zao amin'ny heriny noho izany donc ao izy zany amin'ny heriny. Ndao vonjena. Ka raha le tsy le pasteur eritreretiny ny ao dia diso fanantenana ny ara-panahiny. Antanino eo anilanao fa ianao ty hoaiza hoe hoaiza ianao io. Ho any an-danitra ianao sa hoaiza hoe.
izy mivonina anaraka an Jesosy. Ataovy aleloia. Aza mafoy fiarana miangona. Tsy nanam-pinoana. Lasa tsy nanam-pinoana Tomasy. Niala ny finoany Tomasy. Satria inona le antony? Ny olona rehetra nandeha vavaka, ny olona rehetra tao anaty fotoam-bavaka, izy tsy tao. Tafalatsaka tao anatin'ny tsy finoana. Zany ange izy io raha lasena-bavy e. Ary mibeba ianao, mibeba amin'ny Jesosy. Raha ianao anisan'le manana an'ireny le toe-tsainy ireny, raha vao tsy ao pastera ray ihany na za tsy hivavaka. Raha vao tsy hanina no mitory-teny za tsy hivavaka. Raha vao tsy hanina ny ao dia za tsy hivavaka. Mibeba fa fahotana mahafaty zany. Ary fahotana mahafaty mahavery. Satria tsy pastera ny vavahanao, tsy pastera ny tomponao, fa iza ny tomponao raha lasena-bavy. Iza ny tomponao? Ataovy aleloia. Tsy tokony angatsitsiky, tsy tokony atorotoro zany ianao, na iza ao na iza tsy ao. Satria mampirehitra ny ara-panahinao, tsy pastera fa Jesosy. Aleloia. Antaniny eo nilenao ao tsara ve ianao e. Antany izy mety aminao ve zany sa malahelo ianao zany. Iza mety amin'izany toroteny zany. Aleloia. Miverena indray raha lasena-bavy. Fotoam-bavaka alatsinainy amin'ny 12, talata amin'ny 12, larobia amin'ny 12, lakamisy amin'ny 12, zoma amin'ny 12, isan'andro amin'ny 9 maraina, isan'andro amin'ny 5:00 aseho hitan'i Jesosy miaraka amin'ny poketra kelinao, andeha hitady anao ndray atompo, mangetaheta hitady anao tsy miakina amin'iza ny ara-panahiko. Ataovy amen. Tsy mitady pastera, tsy miandry pastera, tsy mitady an'izaniza, ny a Jesosy ihany. Mampalahelo ny fanan'Andriamanitra nge zany. Za tenen'ny olona zany. Hatramin'izay tsy nataona zay pastera mangingina ny tanàna. Fa ahoana moa zany hoa? Fa zany ho izy. Tsy manaraka ny pastera eritiany ianao. Aleloia. Tsy tokony hampiovan'inenina mihitsy. Aleloia. Satria pastera eritiana tsy maintsy andeha ho any an-dafy. Amonjy vazahany ataovy aleloia. Ho anareta ty bypass moa tsy tatia tamin'ny larobia. Tsy tatia tamin'ny larobia fa voninahitra ho an'ny tompo fa avela mbo hijoro vavolombelona kely ana. Fa tao anatin'izay 20 andro za tany a Frantsa zay, maro ny vazaha resy lahatra any. Maro re vazaha tsy mino an'Andriamanitra. Maro ny fahagagana hita any. Maro ny vazaha sitrana amin'ny aretina any. Maro ny olona resy lahatra tany ataovy aleloia. Maro. Misy vazaha efa niteneko tamin'ny larobia teo. Fa zany rahalahy zany tena atao anaty vidéo akato moa izy. Atao anaty telefony koa. Zany vazaha zany tsy afaka miaina raha tsisy oxygène. Izy tsy mino an'Andriamanitra. Tsy mino an' Jesosy, tsy malala zay fivavahana. Reny le ate reny. Fa izy moa te ho sitrana. Tonga teo amiko teo izy niaraka ny aseporana. Sepitra. Efa saika tsy tonga teo amiko. Misy oxygène ny orony, misy tuyau be reny. Halleluja. Nivavaka ho azy aho. Nampanolo tena ho azy aho. Nasaiko ny bebaka izy. Nasaiko nanolo tena izy. Nirotsaka ny ranomason'ny leranamany. Nanaraka ny vavaka nasaiko nataoko izy. Halleluja. Zany eritseritra hoe vitan'iny indray mandeha iny ny vavaka. Tonga ny apitson'iny gaga. Tonga tao amin'ny trano nisy ahy izy mivady ny veriny. Ny veriny zay pastera ozy izy fa mbola entina mambavaka. Fa atrabon'izay pastera ozy izy le ramatoa. Le ramatoa moa gasy fa le rangana vazaha. Atramin'izay nazahoany an'io areto ny pastera. Tamin'ny alina izy vao nanomboka nahita tory. Izy avy ny delivrenao iny. Ataovy aleluia. Izy avy ny delivrenao iny pastera vao nahita tory. Ny zestery le vazaha. Nasoriny amin'izay le oxygène.
sitrana pastera ozy izy tsy napetany tsony ny oxygène gaga hatramin'le olona ray trano jery tao nisy vazaha maromaro nahitan'le izy tao alleloia gasy maromaro gaga hoe niova paster iny olona iny gaga dia hatramin'le vazaha tsy mivavahana ary resy lahatra alleloia tena nisy le vazana ny ray anazy zay tany Marsay tao a Toulouse vazampivady zay tao amin'zareo mipetraka alleloia ny apitsin'iny tena resy lahatra le vazaha tena hoe io vazaha io ndray misy diabeta io vazaha anankiray io misy diabeta misy tsaiko dia ohatra mihinana fanafody maraina sy hariva zay isaky ninona bonbon filaza ndray zao hoaniny bonbon anao ozy izy le vadiny haniny bonbon spécial anao tsy maintsy mihinana fanafody ny apitsin'iny le vazaha raiky io tsy mihinana fanafody tsony alleloia gaga tsy aby mivady pastera io anio tsisy rehefa tsy mihinana fanafody marary nefa le vazaha mihitsy nanapa-kevitra le vazaha anankiray efa 70 taona mahary sa ozy izy tsy hinana tsony alleloia oza fagagana ataovy alleloia satria nahitan'le anankiray sitrany izy le tsy nanisy oxygène tsony ny apitiny koa izy tsy nanao tsony alleloia manao fagagana io Andriamanitra ka ieno zao za tsy maintsy hiverina any andafy alleloia mila famonjena any ary miandra atsika la France miandra atsika Europe misy olona maro hatramin'izay ny mpivavaka tao amin'ny vaon'ny oloko tany eo amin'ny 13-12 taompinao tonga tany ray andro aho sabata voalohany nahatratratrany amin'ny 80 latsaka kely sabata faharoa 100 latsaka kely 3 oza hoe raha nisinisy kely zany nijanona taty izy fa za mena sofina maro nyvonjeny tompotao ka ianao zao za tsy maintsy hiverina any alleloia fa izao teneniny eo anely anao aza manorona ny fonao amina pastera hoe kte hoe le mitady atory reny tenenao zay aza manorona ny fonao amin'ny pastera hoe aloha manorona ny fonao amin'ny Jesosy hoe izy vonina nanorona ny fony ao amin'ny Jesosy ataovy alleloia mafy miandry atsika zao tontolo mila atsika amin'ny vazaha fa aza manao an'izany hoe rehefa ohatry hoe pastera ray ihany na dia tsy hivavaka rehefa ohatry hoe pastera ihany dia angatsitsika rehefa ohatry hoe pastera ihany dia atorototry dia ivolo no miteny anao an'izany atao vitany Jesosy fa na iza eo na iza tsy eo anaraka anao a Jesosy efa novonjenao a tsy fiangonana namonjy azy pastera ianao no namonjy a Jesosy afana fo amin'ny fanomponanao a alleloia ary na dia eo mihitsy ary le pastera na dia tsy eo mihitsy ary le pastera metimety aminao eo mihitsy ianao no manam-porofo an'i Jesosy hoe asehoko aminao mihitsy Jesosy fa vo mainka mirehatra ary asa tsy miorinao aminao orakoraka mafy be zany antanino anilanao ao tsara ve anao hoe alleloia asandrato ny tananao kavanana avere zao Jesosy vo mainka iorina ihany vo mainka afana vo mainka iretra tsy miorina amin'izana amin'iza tsy manatena n'izaniza tsy mametraka finoko amin'izaniza aminao irery any aminao irery any ianao no namonjy ahy fa tsy pastera tsy olona noho izany mirehatra foana amin'ny anaran Jesosy amen dia amen dia amen sy tiaka ho an'i Jesosy
Alleluia. Ilaina ny fiarahana mivavaka. Teneniny eo aniranao ilaina ny fiarahana mivavaka. Ilaina. Efa nyteneko tamin'ny larobia zany. Fa tsika tsy mitovy ny makany an-tsena sy makany amin'ny grande surface sy ny miditra bus. Ny fiangonana tsy mitovy amin'ny fidirana bus. Kisaka leo akaiky. Tsisy hoe manahoana firy ny ankizy. Tsisy an'izany hoe manahoana fahasalamana, tsisy an'izany. Marina sa tsy marina zany. Ka tsy bus ato. Teneniny eo anilanao tsy bus ato hoe. Ato fiarahan'ny zanak'Andriamanitra, fiarahan'ireo olona mino an'Andriamanitra, fiarahan'ny olona mbo vonjy, fiarahan'ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay, fiarahan'ny olona andeha ho any an-danitra. Fiombonan'ny olona masina ataovy alleluia. Manomboka zao. Manomboka zao tsisy olona mandehandeha ho azy zany tsony ato. Mila mifandray tanana daholo zay mifankahita rehetrarehetra. Raha vao mihaony atsy amin'ny arabe ka misarin-doha fiadanana rahavavy, fiadanana rahavavy, arabaina rahavavy. Fa na tsy hainao ary izy hoe iza na iza. De rahalahinao io, rahavavinao io, anabavinao io. Tovy amen. Mirava amin'ny fotoana. Tsy hoe fakahita hitiny amin'ny arabeny, ny ray eo aloha, ny ray avatorina, efa hita zao fa rahavavy samy misarin-doha, de tonga de depasena tsisy ahoana, tsisy koa, tsisy sava. Ampahereza izy, andeha lolo kely rahavavy tahiny tompo mahereza aiza mody. Tovy amen zany. Fiangonan'ny olona masina ato. Fa tsy bus. Teneniny eo aniranao tsy tsena ato sady tsy bus ato hoe. Amen sa tsy amen. Zao de zao mitsangana daholo aloha, mitsangana. Mitsangana kely vetivety. Miaraba olona 20 aingana faravakeliny. De teneno izy, miaraba rahavavy hoe fiadanina ny tompo de iza ny anaranao raha nada hoe. Arabaina tratriny pasika hoe. Faravakeliny 20. Antanio ny anarany. Fandray ohatr'izay mihitsy. Halleluja. Mahafinaritra sa tsy mahafinaritra? De asiviteka mafy, halleluja mafy. Maza ho plasy daholo. De amin'ny manaraka, raha efa misy olona mipetraka eo anilanao, ka ianao miditra avy any, de tsy ohatrany any anaty bus hoe mipetraka de misakisana ny rahavavy misakisana. Raisy no ny tanany de ataovy fiadanana izy, ataovy amen. Fiadanana rahavavy ho tahiny tombo rahalahy, feno fahasoavana. De tena fa tsy hoe koa le ohatrany anaty bus misakisana de samy maka azy amizay. Pastera ny ikambanana eto de sosy fa samy maka ho azy. Tsy samy maka ho azy tsony eto. Mifandray tanana de mifampiaraba de tena fiambonan'ny olona masina ataovy alleluja. Enonareo. Zany manko aho efa niteneko tamin'ny larobia ty. Zany nangataka amin'ny tompo mihitsy. Eo zao misy mpino miresaka amiko pastera. Bloqué mihitsy pastera fidiram-bolako.
bloqué ny asako tsisy vola mihitsy tsara mariana aloha raha lasana bavy a fa izao tontolo zao mihitsy de tena crise zao tontolo zao manina hoe zao tontolo zao atrany a Frantsa any ny olona sahirana any miasahirana ny olona any a Frantsa any Eropa mialafo mividim-piainana any eto a Madagasikara manontany daholo nareo olona fa maninona daholo ny olona rehetrarehetra sahirana daholo fa androany amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny lanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy ianao tsy hitovy amin'ny olona rehetrarehetra ianao misokatra ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy ka ny na mikatso daholo ara fidiram-bolan'ny olona any ny volany aposin'olona mikatso daholo androany amin'ity pasika ity misy zavatra tsy ataon'Andriamanitra isan'andro tsy ataony isan-kerinandro tsy ataony isam-bolana fa amin'ity voalohany taona ity pasika ity ho ataon'Andriamanitra iobinao sy ny akonanao amen na mafy raha mino an'izany ianao alleluia zaho misy fotoana rehefa manontany an' Jesosy inona ho a Jesosy ny antony matonga amin'ny fiainan'ny mpino mbola mikatsokatso hoe matonga amin'ny fiainan'ny mpino reraka de zao ny tenenin' Jesosy anahy reo olo reo angera andriary malala ery tina mahery mivavaka tsisy hevitra ireo raha hivavaka fa dianiny reo mifo maraina amin'ny rombe folo aly reo amin'ny ray maraina reo fa mivavaka miakatra tendrim-bohatra reo vavaka tsy akijanony reo zany namanginy fanay masina ireo raha fahamasinana tsisy hevitra raha mbola misy fiangonana mitandrina fahamasinana koa eto ambonin'ny tany ty vaony olo ty anisan'ny voalondohany any mitandrina fahamasinana ataovy alleloia satria ny akamaroany ziponareo reo de le zipo mirefarefa amin'ny tany ny sarondony any sasany tsisy hevitra mihitsy raha resaka sakafo zany efa tsy hohanina daholo zao rehetrarehetra zao fahamasinana zany miainao anaty fahamasinana fa zao ny namanginy Jesosy ahy zao ny namanginy fanay masina ny olana kely amin'ny fiangonana io izy de zao samy maka ho azy maninona hoe nefa tsy zany ny atao anaty baiboly ny mpiara mivavaka ny mpanompon'Andriamanitra ny mpiray fanantenany ny mpiara-mino tsy samy maka ho azy zany miray saina miray fo mifampitatana fa zany ny anisan'ny nampianarin'ny tompo amin'ny fitenena fanay masina maro loatra ozy izy le mpivavaka ao avaony oloko amanaly ny amanetsiny any le olona ka samy maka ho azy samy manao hoe mitra ao am-piangonana tsisy mifankalala mivoaka ao am-piangonana tsisy mifankalala samy manana ny fiainany de nampahafataro ny tompo ahy mihitsy ampahafataro amin'ireo olo reo fa tsy any anaty bus izy tsy any atseny izy fa ao amin'ny fiombonany mpiara-mivavaka mpiara-mino an'Andriamanitra mpiray fanantenany izy mifamatotra amin'ny aina ohatran'ireny hoe mifanapatsinay ozy izy tsika mifaninona hoe mihoatra lavitra noho izany mpiray tapo amin'ny tompo noho izany tsy maintsy miray fo miara-miangona miara-mivavaka halleloia mazava sady tsy mazava zany izy izy nyvoninanao an'izay firaitsapo sy firaitsatsainy zay halleloia teboka faharoa manompo ny rahalahy sy anabavy maninona hoe manompo ny rahalahy sy ny anabavy tsaorina toko fahatelo amby folo ity pasika 2023 ty dia pasiky ny fifankatiavana efa nitory an'izany amelohany andehanako nakany an-dafy tamin'ny herin'ny androany efa nitory an'izay tamin'ny larobia efa nitory an'izay fa androany dia mbola hitory an'izay jaodina toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy amin'ny anaran'ny tompo
andininy faefatra dia nitsangana niala teo am-pihinanana Jesosy ka namelatra ny lambany ary nakalamba famoahana ka nisikinany ary rehefa vita izany dia napidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famoahana izay nisikinany ary nakeo amin'ny Simona Petera Jesosy fa hoy Simona taminy tompoko ianao va no anasany tongotro Jesosy namalaka nanao taminy hoe izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao rahatrizay fa hoy Petera taminy sanatria raha anasany tongotro ianao Jesosy namaly azy hoe raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko andininy 12 ary rehefa voasasany tongony dia nandray ny lamba Jesosy ka nipetraka indray dia nanao taminy hoe fantarareo va zay efa nataoko taminareo ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho koa ay raha zao tompo sy mpampianatra azy no nanasany tongotrareo ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra fianarana no avelako anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny andevo tsy lehibe noho ny tompony na niraka noho ny maniraka azy raha fantarareo zany dia sambatra ianareo raha manao izany taovy amen zany ny tepoka faharoa dia hoe manompo ny ranada ny rahalahy sy ny rahavavy teny ianao zay ny eo nilanao manompo ny rahalahy sy ny rahavavy izy anisan'ny zavatra mafy amin'ny olona ry havatra tena mafy amin'ny olona zany hoe misahirana ho an'ny hafa izany manompo ny hafa izany na ahoana moa zaty pasteur ertina be ty zany andeha anompo anao za no hikarakaranao na ahoana moa za patron ty za patron za olona ambony nareo olona sahirana ianao mantry za ndray no hikarakara aminao mafy amin'ny olona manao zany sa tsy mafy ary zany daholo ny any olona mora ny manompo olona ambony eno averiko indray mandeha mora ny manompo olona ambony raha enao io no hoe tenenin'ny président de la république avy enao de fa fonotrano anano etsy eto ty kely etsy ozy anao président io ataoko zany iazakazaka mihitsy anao manao azy mora ny manompo olona ambony fa anontany anao a raha ny gardien anao ny teny aminao gardien anao patron eto ty kely patron io anao zavaty la inona tetaviny la inona marina sa tsy marina zany sarotra amin'ny olona ambony manompo sarotra amin'ny olona be voninahitra sarotra amin'ny olona manakaja sarotra amin'ny olona be vola sarotra amin'ny olona manana ny maizy azy manompo zany tena sarotra izany ary manompo ny afo zany tena sarotra zany sarotra zany manompo ny afo zany raha ohatra ndraika io olona io mpanomenomenao zavatra ka mpananinaninanao na mpikarakaraanao na mba hitanao hoe ohatrohatr'izay e dia ozy izy ianao fity mifamaly mifity mifamaly anao fa misahirana ho anio rehefa olona hitanao fa nisahirana anao nanao zavatra ho anao dia mora aminao no manompo azy marina sa tsy marina fa raha misy olona fantatrao fa tsy mahavita nininina io mahantry io mampalahelo tsy afaka maly soanao io ohatrany tsy vita ny olombelona ny hoe
isahirana amin'io ary zao ny ao ataitsika aotrao ny ao atsaitsika inona moa ny azon'io atao amiko na hanao zavatra ho azy inona moa ny avaliny anahy zany no mahatonga ny olona malaina manompo ny namany fa teto amin'ity jaonina toko fahatelo amby folo ty raha latsena bavy dia nanome lesona Jesosy. Ataovy aleloia. Nanome lesona Jesosy. Teneniny eo anilanao nanome lesona Jesosy io. Niaraka tamin'ny teo foana ireo mpianany 12 reo, ireo apôstôly reo, niaraka tamin'i Jesosy foana n'aiza n'aiza tany nalehany. Niaraka tamin'i Jesosy. Noho ny tonga amin'izay ny fotoana anankiray melohan'ny hafatesan'i Jesosy eo ampisakafoana. Teo ampisakafoanana teo. Izy tsy nibaiko amin'ny Petera hoe akaoko veta kely dia andanako sio, dia andanako servieta, tsy mibaiko an'izany Jesosy. Fa Jesosy naka sio, dia izy naka koveta, dia izy naka servieta, dia izy naka an'izao, dia naka ny rehetrarehetra, dia izy naka savony. Rehetra mbola variana amin'ny sakafo, nalainy moramora ny zinga sy ny koveta. Nibatainy ny tongotsy Tomasy, nibatainy ny tongotsy Jakoba, nibatainy ny tongotsy John, nibatainy daholo ny tongotsy Filipo, nibatainy dia nosorany savony, dia nokobaniny, dia nitondrahany rano, dia nosasany. Ataovy aleloia. Tonga tao amin'ny Petera izy. Ozy Petera, non. Ianao ve Jesosy ny anasany tongotra? Fa aravaratsy mba Jodasy ny manasany tongotra. Ianao ve? Ianao nge ny tompo e? Ianao Andriamanitra e? Ianao ny lehibe? Ianao ny grand? Ianao fiany voninahitra? Ianao ve anasany tongotra? Sanatria hoy Petera. Ozy Jesosy mantsy azy. Ny zavatra ataoko aminao zao tsy hainao ny dikany. Ekeo fotsiny aloha. Fa androany tsy fantatrao ny dikany. Fa raha tsy zay rehefa avy eo ihany dia ho fantatrao ny dikany. Ataovy aleloia. Tena naiky Petera no sasana ny tongony. Vita daholo no fanasana tongotra izy 12 dia zao ny tenin'i Jesosy. Nareo izy manao amiko hoe tompoko, manao aho hoe mpanjaka, manao ana hoe Andriamanitra, manao ana hoe mpampianatra, ataonareo atya nareo mahanaja, nareo mahalala ny toerana misy ajay nareo fantareo ny voninahitra. Na iza tompo izy Jesosy, tompo sy Andriamanitra, iza le tompo sy mpampianatra no nanasany tongotrareo. Nareo kosa ve tsy tokony mbany inona? Ifanasa tongotra. Ataovy aleloia. Nareo tokony mba ifanasa tongotra. Inona ny dikan'izany tenin'i Jesosy zany? Inona ny dikan'izany tenin'i Jesosy zany? Ny dikan'izany tenin'i Jesosy zany dia tsotra. Mianatra mifanompo. Ataovy amainina mavy zany. Mianatra maninona hoe azafady? Zao ny teniny atao Matteo 20. Matteo 20:5. Matteo 20:5 manao hoe zao fa izay fa tsy mba toy izany eo fa tsy mba toy izany eo aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo rehetra. Fa izay te ambony indrindra aminareo dia ho mpanompo nareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompony fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Averiko ny andininy fa 9:20. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo. Izay te ho lehibe aminareo izy dia inona? Avereny mafimafy kely zay. Tiako raha mba manoka baba daholo 2 roa telo. Izay te ho lehibe anareo dia ho mpanompo anareo. Miara amin'ny teny mafy 2 roa telo. Tenenao izay ny eo anilanao. Izay te ho lehibe amintsika dia ho mpanompotsika hoe. Tovy amainina raha resy lahatra amin'izany ianao. Enoy izao. Ny ato amin'i Jesosy tompoko
dia mifanohatra amin'ny toetr'ay izao tontolo izao mihitsy. Ny ato amin'i Jesosy dia mifanohatra amin'ny toetr'ay izao tontolo izao. Inona ny toetr'ay izao tontolo izao? Ny toetr'ay izao tontolo izao dia izao. Zany lehibe dia mila topoina, zany lehibe mila iakofana, zany lehibe mila karakaraina, zany lehibe mila tao an'izao. Zany ny an'izao tontolo izao. Raha vao patron ianao, raha vao directeur général ianao, raha vao PDG ianao, raha vao ministre ianao, raha vao olona manana voninahitra ianao, dia ho tawidiny ianao zay, topoiny ianao zay. Raha vao pasteur be ianao dia ho tawidiny ianao zay ny amin'izao tontolo izao. Fa ny ato amin'i Jesosy tsy zany. Le pasteur be io mihitsy ny manompo ny olona rehetrarehetra, ny mikarakara ny olona rehetrarehetra, miondrika eo ambanin'ny olona rehetrarehetra. Ataovy amainina raha tsy laty amin'izany ianao. Ny ao amin'i Jesosy dia izay te ho lehibe dia okan'inona? Ho mpanompo. Teneniny eo anilanao, anompo ansia rahavavo e. Miangavy ianao ataovy amin'ny fonao rehetra. Fa 80% le teninareo otra mety tsara velatsy a. Jereo tsara ny tarehany rahalahy. Teneno izy rahalahy, anompo anao ah, raiso ny tanany. Dia somary miondrika kely aminy ianao, anompo anao ah hoe somary miondrika kely aminy, raiso ny tanany dia miondrika kely eo anoloany mihitsy. Ataovy aleloia mafy. Izay te ho lehibe aminareo no oka hoinona ozy izy, no anompo anareo. Inona ny dikan'izay? Ny rahan'i Jesosy tsika rahalahy sy anabavy. Anompo ny rahalahinao, anompo ny rahavavinao. Ataovy amainina raha sy laty aminy. Izao vaitsika amin'ny fifampiarabana. Manomboka androantsika rehefa mifampiaraba. Tsy atao fotsiny fiadanana e. Asiana tompoko. Asiana inona hoe? Fiadanana tompoko rahavavy, fiadanana tompoko. Fiadanana tompoko, fiadanana rahalahy, fiadanana tompoko. Ataovy amainina izany. Rehefa mifampiresaka, miangavy anareo andao anompony rahalahinao ianao. Andao anompo azy, andao ifanajy. Hatramin'izay rehefa mifampiresaka dia hoana ity, dia hoana ity rahalahy. Aza le tsy rahalahy, aza rahalahy raha amin'ny anona miteny zava-maneno la rahalahy. Ovaina. Azafady tompoko, azafady rahalahy, azafady tompoko. Na samy tanora aza, na samy tanora aza. Amen. Misy zavatra saika iangavika anao tompoko. Misy zavatra saika iangavika anao tompoko. Mba iresaka kely aminao atompoko. Na dia pirala ray-tapo arinareo, na dia efa zatra an'le mivazivazy sy le mifanananina, andao ajaina izy fa io ny tomponao. Izay lehibe aminareo nao ka ho mpanompon'izy rehetrarehetra. Miaino anao tompoko, inona vaovao tompoko, eny tompoko, misaotra tompoko. Ataovy aleloia. Mety misy hoe hatramin'le Covid nakaty, mety mifanao veloma sy mifampiarava le donany kely. Aleo tsy manao donany kely tsony. Efa tsisy Covid tsony zao ataovy amainina. Hotahiny tompoko, mahereza tompoko, feno fahasoavana tompoko, ataovy amain. Teneniny eo anilanao, fenoso tianao tompoko. Aleluia. Manompo ny rahalahy, manompo ny rahalahy. Ahoana vai zavady. Ozy izy atao amin'ny Galatiadina toko fahenina. Galatiadina toko fahenina andininy faharoa. So nivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Galatiadina toko fahenina andininy faharoa. Mifampitondra izay mavesatra. Areo ka izany no atateraka ny lalàn'i Kristy. Mifampitondra izay inona ozy izy? Zany tompoko le hoe mifanompo a. Zany le mifanompo. Mifampitondra izay maninona? Mifampitondra izay mavesatra. Zany mahatonga antsika androany ray a,
le izy isaky ny sabata isaky ninona hoe anomany ianao any an-trano manomboka androany amin'ny hery dia efa manomana taratasy kely ianao, taratasy kely anankidimy, tsy mampaninona ny angezany na ohatry zao. Atoroko anareo ny angezany ohatry zao, tsy maninona na latsadatatsaka kely ohatry zao mividy taratasy amin'le 50 reny ianao na ary zato izy zao, ary zato ka izy to dia zarainao 5 na zarainao 10 dia efa mety foana. Raha ohatra izy ka zarainao 2 dia anareo mivady in'le taratasy fotsiny dia atao anankidimy, soratanao anankidimy ao enoy tsara, satria indraindray sao dia tapatapaka le fotoana teto tamin'ny sabotsy heriny dia tsy heninareo tsara. Dia iny le fahiny zarainareo 5 na 10 mety foana rehefa le bebe ohatry zay fotsiny ny angezany dia efa mety, fa tsy atao ngeza be koa fa ohatry zao dia efa mety. Asina ny anaranao sy ny fanampinanarana, ina voalohany ao dia asina ny toerana hipetrahana, na tsisy adresy mazava ary tsy maninona, fa apetraka ao fotsiny hoe ny Andotam-penaka mipetraka, na any Ambomanga kely, na any Lasora, na tsy haiko zay apetraka ao fotsiny hoe na any Tanjombato, dia zay fotsiny fanatsy asiana adresy mazava ary aloha tsy maninona. Amin'ny manaraka mety asitsika adresy mazava dia asiana telefônina amin'ny manaraka fa mbola tsy zao. Ny antony tsotra, mbola manomboka mifandray-tsika kelikely tsika. Maninona hoe indraindray mako asiana numéro telefônina dia sao dia tsy zaka atsika dia manahirana, mifampiantso sao dia ifampiantso problème eo, dia mba nieritseretina an'ity hoe amaolana sy fankatiavana hitondra inona ndray tandrato problème ndray iantso ny raha vavinao eo masony vadinao amin'ny mbola tsy pino nasiana telefôna raha vavy eta mabavaka mihitsy fa mikorotana be mihitsy dia ho tsarainy vadinao ena mpiara vavaka aminareo zany dia anahirana. Fa tsy asiana numéro telefôna aloha fa adresy fotsiny dia soratanao eo ao ambany manaraka ny hoe inona ny olana, soratanao hoe marary vavony na marary aty, eto mambavaka ny zanako mifokarongony, na ny vadiko manana olana ohatr'izao, anana ny banky tsosa 500 000 dia anana ny zao tsosa zao sorata eo daholo ny problème tsy maninona. Anankidimy amin'iny ny soratanao, tsy anankidimy samy hafa fa atao mitovy. Ahoana hoe isan-kerinandro ianao manomana an'iny dia entinao aty am-piangonana rehefa sabata, dia rehefa tonga aty ianao ho avy ny fotoana hifampizarana dia mitady olona anankidimy ianao hizarana an'iny. Mitady olona firy hoe dia zao raha manome anao an'le anao dia ianao koa maninona manome an'le anao anahy, zay le izy. Dia safia ianao nitondra anankidimy miala tany an-trano dia miverina any an-trano koa anao mitondra inona anankidimy, fa anankidimy samy hafa anna olona samy hafa, mazava sa tsy mazava. Zay le voalaza amin'ny baiboly hoe mifampitondra. Inona ny atao anatin'izany? Ny atao anatin'izany dia zao mampitombo ny fifankatiavana, mampitombo ny firaisan-tsaina sy ny firaisampo, mampatombo ny fiarahantsika hoe mifamatotra ao amin'i Jesosy. Raha resy lahatra ianao manao vamainina mafy, ino no entinao mivavaka isa maraina? Maro aminareo le hoe tsy mahita vavaka tao alohany atory, tsy mahita vavaka tao ifo aza rehefa ifo. Manomboketo raha lasiana-bavy, zany no anisany namangin'ny tompo ahy. Mahatonga fiangonana vao ny oloko, ny mpino sasany mbola bloqué ny fiainany, dia tia tena satria tsy mitondra mambavaka koatra ny vadiny, tsy mitondra mambavaka koatra ny volany, ny tsenany, kopozehany. Zay foana trosako Jesosy eo, kopozehako Jesosy atao vilany ny savoniko Jesosy ny orinasa savony keliko tia. Eta mambava mivadiko Jesosy jereo ngefa hatramin'izay no rehefa mivavaka e. Firy taona moa ianao zay nanompon'ny tompo tato? Firy taona ianao vita batisa? Jereo ange e. Fa ny tenanao ihany nentina mambavaka. Ny volako Jesosy ny asako e, ny aretiko e. Dia ozy zao ny tenin'Andriamanitra tamiko. Io fiangonana io mahery mivavaka.
miaina amin'ny fahamasinana. Io fiangonana io tena tsisy hevitra mihitsy mamonjy fotoam-bavaka ny olona ao. Manao alelosia amen. Raha ny resaka sakafo fadifadiana daholo. Fa ny fiangonana tia tena. Tsy mahalala afa-tsy ny tenany. Tsy mahalala ny namany. Tsy mba mitondra mavesatra ny namany. Tsy mba mikarakara ny namany. Tsy manompo ny namany. Tsy mba manana etaeta hikarakara ny namany. Fa ny tenany ihany. Ny tenany ihany. Za tena mampahery anareo ry havana. Fa amin'ity pasika fifankatiavana 2023 ty, izy zavatra goavana ho ataon'Andriamanitra. Ataovy amenna raha mino an'izany ianao. Satria zany zavatra omenanao zany. Lakile sokafa mivaravarany lanitra zany latsena bavy. Manompo ny hafa. Mikarakara ny hafa. Dia solotsika iny isan-kerinandro. Atao inona hoe? Amin'ny herinandro indray dia olona 5 hafa indray. Tsy le nomenao tamin'ny herinandro iny ihany a. Ohatra zao nareo 5 rahavavy eto. Dia tsy hoe tsika ihany ny mpiakama, tsika ihany ny mpiakama. Mifindra hafa indray ianao. Ny aty aloha makany ariana indray ataovy amen. Dia le olona tsy fantatrao reny indray nomenao ny taratasy kelinao. Ty rahavavy ny taratasiko, ty rahalahy ny taratasiko. Ino nentinao mbavaka mandritsy ny herinandro. Maraina ataondro arivo. Any Jesosy Louisette Bernard, hitanao ny zavatra mahazo azy eto. Mahazo ny zanany tompo. Eto amin'ny vavaka ho azy Jesosy io. Jereo izy. Hitanao zany olana amin'ny ekolazy ny zanany zany. Hitanao zany problème zany Jesosy. Enao ny anampy azy tompo. Asa vela hiady rery tompo. Hitanao hikarakara ny tokantrano. Faharoa Jesosy. Faharoa i ranabavy Misa Julienne. Misa Julienne. 2 taona Jesosy. Mipetraka ao akarobato. Jesosy. Hitanao ny olana mifoka rongony ny zanany. Iandre ny anarany zanany Jesosy. Vonjeo Jesosy io. Za dia miteny anareo. Fa izany vavaka ataonao zany. Mahatonga anao tia ny hafa. Tia ny namanao. Tahaka ny tenanao. Le izy tsy fitiavanao amin'ny vava fotsiny. Fa tena tonga dia pratika raha tsy anabavy malala. Ataovy aleluia mafy zany. Ahoana ny voalaza amin'ny Baiboly? Raha misy 2 na 3 mifanaiky angatazavatra amin'ny anarako dia ahoana ho Jesosy? Dia ho ataoko zany. Raha misy 5 hoe 2 na 3 mifanaiky angatazavatra. Lakile daholo ange zany e. Inona ny olana hatramin'izay? Ianao rery miady rery. Za Jesosy ny vadiko Jesosy, ny vadiko Jesosy ny zanako. Zao ranabavy tsy hainao rery tsony miady rery. Misy anaky 5 rahavavy nareo. Misy 4 amin'ny rahavavy nareo. Ataovy amen na raha resy lahatra amin'izany ianao. Zany le hoe mifampy vavaka, mifampitondra tsy amin'ny vava fotsiny. Za moa dia nangataka ny fitarihan'ny tompo. Dia ny tompo nanome anazy zany ny fanahy masina. Manova taratasy kely ianao isan-kerinandro. Atonga an'ireo olona ireo hifampivavaka. Fa raha misy 2 na 3 mifanaiky, izy ny tena vonanao an'izany tsy mety tsara velatsy. Tsy mety tsara velatsy. Atsangany ny tanana. Taovy amen zany. Za milaza aminao reo lasana bavy malala. Miditra ao anatin'ny lakile tsika io. Zany enena tonga Baiboly ny teny. Dova kitsika tamin'ny Jaona voalohany. Tamin'ny Jaona voalohany. Toko fahaefatra. Andininy 20 ho izy. Tsy hitany. Ataovy aleluia mafy. Le izy ny resaka tsika eto manomboka eto raha latsena bavy. Tsy le resaka amin'ny vava tsony. Fa tena oamponao ny rahalahanao manomboka eto.
ao amponao ny ravavinao manomboka eto. Ataonao ahoana ny fitian'Andriamanitra zay tsy hita amin'ny masonao. Andriamanitra tsy hita amin'ny masonao, nefa ny rahalahinao, ny rahavavinao zay hita amin'ny masonao tsy tianao. Mpandainga ianao Jesosy. Mpandainga ianao izy mivoalaza amin'ny Baiboly. Raha milaza ianao fa tian'Andriamanitra, nefa Andriamanitra tsy hita amin'ny masonao, nefa ny rahalahinao ary hita amin'ny masonao tsy tianao, ka tsy eo ambava ntsony ny fifankatiavantsika. Mino anao zao lazako izao. Tena ho anareo le miresaka amiko ireny tompo pastera, bloqué ny fiainako, tsy mandeha mihitsy ny fiainako, maty ny tsenako. Mampahery anareo aho, ho avahan'Andriamanitra ianao manomboka eto. Tsy ataon'Andriamanitra mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ianao. Ataovy aleloia mafy raha mino an'izany ianao. Tsy ho ataon'Andriamanitra mitovy amin'ny olona rehetra ianao. Isy lalana osokafan'Andriamanitra be da be otrino. Tsy maintsy misy, tsy maintsy misy. Zao mantsy. Hatramin'izay any antsika. Délivrance ane fantatrareo hatramin'izay. Délivreo a pastera ny tanako fa misy blocage. Délivreo fa misy tevoly. Délivreo fa misy olana ny asako. Délivreo ny tokantranoko pastera fa misy démony. Délivreo zao, délivreo ty, délivreo ty. Hatramin'izay délivrance ny fantatsika. Fa zany apa nisy nampahafantarany fanahy masina. Variana loatra amin'ny délivrance reo olo reo izy. Fa reo olo reo nga samy maka ho azy. Tsisy mieritreritra ny namany zany reo. Tsisy mieritreritra nompony namany zany reo. Vao vita ny fotoam-bavaka ozy izy Jesosy, de raisy ny poketrany, de lasa izy mody, amonjy bus, amonjy ny lalana. Tsy tia lala zay mifankaty zany reo. Tsy mieritreritra amin'ny fanompo reo. Tsy mieritreritra amin'ny fampitondra mambavaka reo. Ary zany mahatonga ny fiainan'ireo bloqué. Satria ny fiainana ara-panahy tsy délivrance fotsiny, tsy tsodrano fotsiny, tsofirano paster, tsofirano fa zao. Tsy tsodrano fotsiny. Ilainy ianao manompo ny rahavavinao. Ilainy ianao manompo ny rahalahinao. Ilainy ianao manao zavatra ho an'ny manodidina anao. Amen. Ozy izy ny Jakoba 5:5. Mifampivava mba ho sitrana ianareo. Manina ozy? Mifampivava. Baiboly marina. Hatramin'izay tsika samy nakao azy. Ary nao anatin'ny fotoam-bavaka rehefa sabata aza. Rehefa sabata, asitsika séance-na fotoam-bavaka, fotoana mifampivavaka foantsika rehefa sabata aby manomboka eto. Mety sa tsy mety zay? Alléluia. Rehefa avy eo, de tonga ianao de manoratra an'le taratasy. De rehefa manao fanaty tsara rivo, manao hitina hoe de mifampizara. Raha efa tsisy tsony any aminao le fandiminy. Rehefa tsy manana tsony namanao, de mitedava namana hafa ndray fa tsy hoe ny sasany tsy mitondra mody, ny sasany mitondra 5 De raha tsy mahay manoratra ny eo anilanao, ahoana? De ndana amin'ny teniny eo anilanao raha vavy tsy mahay manoratra fa mba soratiny ena. Na mahay manoratra ianao fa le meda kely reny. Meda kely le tsy any reny de mba soraty raha vavy ena. Eo de efa mianatra sika. De apio izy raha vavy soraty ny anarany, soraty ny adresiny, de soraty eo ny olana mahazo azy. De mizara sisany ataonao na tsy mahay manoratra ary ianao, fa tsy hoe le namanao koa de mba zara ho any koa raha vavy fa ianao no mizarany ianao. Mazava sa tsy mazava zay? Mianatra amin'ny fanompo. Raha ny tena marina rene raha lasainam-bavy de zao hoe. Raha ny tena marina rene de zao hoe. Ianio tsara zao lazaiko zao. Tokony fanasa tongotra mihitsy tsika amin'ity pasika ty. Teneniny eo anilanao tokony fanasa tongotra mihitsy hoe. Fa ny olana amintsika atao vaony iloko be loatra ry havantsika. Ngamba mety hoe isaky ny quartier any nareo fanasa tongotra any. Fa eritsereta raha amin'ny 3 frère no ndeha andao hifanasa tongotra zao. Misaviritaka sa tsy misaviritaka?
igagany olonloatsika fa ny tokony ho izy tokony hifanasa tongotra mihitsy fa tsy haiko hoe atao isaky ny groupe angamba ohatra hoe isaky ny groupe na délivrance intercession promotion sarbide le promotion na baptiste reny mivorivory eny angamba nareo dia misy 20 menada 30 menada dia andana aloha mifanasa tongotra mianatra manasa tongotry ny rahavavy mihitsy ataovy alleloia amin'ny cellule reny izao maky zao tsika mahafinaritra tsy hifanaritsony tsika manomboka eto ralasena bavy raiky sasatsy raiky zany ndana sasao ny tongotry ny rahavavinao sasao ny tongotry ny rahalahinao raha misy fotoana ary rahalahy rehefa aveo tsy maninona ndana makaranao tamin'ny lavadrano atsy raha misy rahalahinao ka voninareo misy folo lahy rehefa mirava fotoana na nareo miravavivavy zay mbo mifanaranaraka eo na nareo samy ray aniny eo afaka makeo nareo dia andana maketsy amibozaka makarano etsy amidobo etsy andotsy mba sasako ny tongotra ao rahalahy fa tiana tanteraka ny tenin'ny tompo arabaky teny aho dia sady mitsodrany ny tongotry ny namanao ianao ny manondraka sasanao tsara alleloia alleloia sasana tsara ka na misy ohatra ny vovona sarboara ny tongony eo amin'ny ekibe tongony eo amin'ny ina izy ty io tongony ao dia tsy teneny izy mpivarotra sarbonga nareo rahalahy tsy tenenina zany izy mitondra ny alemeny ianao ataovy alleloia mety voalany ny bakirarony dia ohatra misy fofona fromage hafahafa zany mivoaka avy ato dia tsy anontanina izy hoe efa elaela ka tsy ny sasa rahalahy fa ianao ny manasa azy ao dia eretanao alleloia rahalahy misaotra jesosy ataovy amainina mafy zany zany le izy zany le arabaky teny alleloia tsy haiko ahoana ny fomba natanterantsika an'izany fa araka le teny teo a maro loatra tsika dia le toerana naovana an'izy mihitsy ny tsisy fa afaka mandeha tsikelikely na isan'andro ary nareo amin'ny herin'ny sabotsy afaka mitonga dia miantso rahalasy raha vavy vitsivitsy eo andeo raha mba ho sasako ny tongotra ao amen tavy amainina raha risy lahatra amin'izany ianao tavy amainina mafy a zany le manompo rahalasena bavy mifampivavaka mifampahery ny amo zao ny atapoky tela zay koa anareo zany ange ny antony ozy izy ny teny tompo hoe mifampitondra zay mavesatry any amin'ny andinitsoratra masinany izy ozy izy hoe miara ory eto sao dia efa miteny mihitsy tsika moa manana an'le sprinter iny tsy mampaniny ny sprinter iny a tsy andevenana fotsiny iny fa na amangina faty ary amangina ny rahavavy a misy 10 7 mandeha mamangy any hatramin'izay manko rehefa mandeha mamangy atao amintsika mamangy any ny fiangonana fa ndraindray anakiroa anankitelo fa manomboka izao iny sprinter iny ahetsika mihitsy iny dia mifampahery any ataovy alleloia tsy voatery ho voalevona daholo akory ny olona rehetrarehetra fa maty mako tsy maintsy misy foana tsy voatery ianao koa maty fa ndraindray mety raha vavy mety mamanao mety dadanao ny maty mety raha fozanao dia any misy pasteur atao amintsika tsy pasteur Henri ny ekipany za moa ny tatapoka mbola saky hitady tomobile kelikely entina mangina faty fotsiny satria tena ilaina rahalasena bavy a dinianareo ane le hoe sanatria manana fahoriana ianao tsy mba misy mijery ianao efa nariny ny havanao satria hoe vita batisa atao vaony oloko satria ianao vavaka atao vaony oloko nariny ny piraitapo aminao nariny ny fianakaviam-badinao sanatria misy fahoriana ao aminareo ny mpiara mivavaka koa anefa tsy hita marary sa tsy marary zany zany nge ny mahatonga na miteny anareo raha lasena bavy eto aza mba manao an'io le hoe mitsoro idika io mitsoro idika dia tsisy mahalala anao ato
aty ianao tsisy mahafantatra anao, pastera tsy mahafantatra anao, mpanao délivrance tsy mahafantatra anao, ny olona rehetra tsisy mahafantatra anao. Amin'ny 7 fotoam-bavaka miditra ianao amin'ny folo latsaka fefa mitsofoka eo. Amin'ny 4 fotoam-bavaka amin'ny rava ianao amin'ny 3 sasany mahery 7 mandray pokety lasa mandeha mody. Ary ny eo an-tsainao dia zao, zany ndray tsy dia takosokosona be ka tsy dia ifandraindray be fa io mihitsy natonanana olana tany amin'ny fiangonanay a, io le mitakosokosona io mahatonga natafitohana. Za tsy te hitafitohana ntsony a, tsy te hitakosokosona. Tany amin'ny fiangonanao ianao nahita fanafitonana, fa tsy voatery ahita fanafitonana ianao ato. Ataovy aleloia mafy zany raha lasaina bavy. Fa ny mampalahelo dia zao, miditsy ianao tsisy mahalala, mivoaka ianao tsy misy maninona. Misy fahoriana ianao vao matonga fera-para. Gaga ny tompona ndraikitra fa izy ty olona maty ty. Tsy fantareo iza na iza na iza na iza. Ny avanao sady tsy mamonjy anao, tsisy avelan'ny olona rereo anao satria niova finoana. Mpiara-vavaka koa tsy hita satria ianao tsy fantatra hoe iza na iza. Teneniny eo anilanao, mila mifandray tanana tsara amin'izay manomboka eto eto. Azonareo fa zany tiako atongavana zany sa tsy azonareo? Zay raha lasaina bavy dia ny atao-ponay dia zao hoe tsy avelana hiady rery zany tsony ianao a. Tsy avelana hiady rery ianao ataovy amen. Raha nanary anao ny havanao, zay tsy hanary anao mandrakizay zany. Zay ifampitatana aminao. Alleluia. Zany ny atao-ponay zany. Tsy avelana hiatrika hiady rery zany ianao raha lasaina bavy. Sambo ray tsika, sambo ray, ary tsy avelana isy verin-dalana zany na dia ray azy. Raikitra sa tsy raikitra zany. Zany renray ataony ny havanao anao. Elalo midira amin'ny batisa ny vaony oloko zany. Elalo mivady-ponoana ela, ela aza manao ny fanaonay eny ela, ela efa tsy mamaditra azana. Ela raha maty eo tsisy mandevina. Aza matahotra ranabavy. Rehefa tsisy mandevina ny havanao, zay andevina anao, ho alevinay ianao. Teneniny eo anilanao rehefa tsisy mandevina se alevinay hoe. Alleluia. Aza matahotra an'izany. Aza matahotra an'izany. Zany angeny mahatonga antsika indraindray e. Ampitahorin'ny olona tsika. Tsisy ame vatapaty an'ilay eo. Tsy mahazo vatapaty rehefa maty. Raha la aza matahotra an'izany a. Anamboarana an'ilay kesika be reny ianao a. Fito alina dia mavita an'ireny a. Tovy amen. Tovy amen. Mafimafy ny amen. Ary zara mbola tia andeha lavitra ny saiko. Tia andeha lavitra ny saiko efa andresako tamin'ny conseil pastoral. Efa hitady tany aho amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny 20 kilometra, 25 kilometra any. Tany na ray hektara ary. Anamboarako fasana. Fasam-piangonana. Ka rehefa ozy izy ny havanao hoe tsy miditra pasan-drazana io fa vadi-ponoana. Ampidirina any an-tanàna ianao. Orakoraka mampezany. Izy mety amin'izany. Zany tsy miteny hoe izy anylevinany. Fasanavika ampifilafilaina. Atao-boko zany e. Rehefa tsisy mandevina anao ka tsisy tany andevenana anao, any ianao no alefa. Dia namboarina le kesika be rery. Sprinter manome toky. Any any mody raha vao miala ety. Tavy aleluia. Any an-danitra any nofonenako. Any any mody raha vao miala ety. Tena mba ao tsara ve ianao zany? Tena mba ao tsara ve ianao zany? Raiso ny tanany eo anilanao dia tenenao aminy. Tena ifankatytsika manomboka zao hoe. Ifanohantsika manomboka zao hoe. Tsy ifanaritsika manomboka zao hoe.
atao-poko ane zany, atao-poko ane zany. Alleloia. Ary aloha fa raha ilainy zany ataontsika zany. Amen. Nareo le hoe tsy hita zay andevenana tsy hitany reny dia valy amintsika any ianaoko. Io ne mety foana tsy andevenana anao hoe zavatra ray lo fotsiny fantatra hoe aorianany fahafatesana andova amin'ny fiainana mandrakizay ianao ary tsy maintsy tonga any ianao. Mino an'izany ve ianao? Ny tompony hitantsika melohany amaranako ny toroteny teboka ray farany manao soa ny namana. Sorata eo zay teboka fahatelo zay. Manao soa ny namana hoe vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandefy izy mba asitrana.